Tonga soa ato anatin'ny fandaharana live talk indray ho anareo izay manaraka ao amin'ny page Facebook-ny Dreamina sy ny ABC ao ary ianareo izay manaraka amin'ny fahitalavitra Dreamina sy ABC ihany koa dia asainay ianareo hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany miarabam-bola-tiny. Miaraba ny aina, miarabantsika ny atokantrano na ianareo izay manaraka mivantana ihany koa. Tonga soa ato anatin'ny fandaharana live talk hitondranay lohahevitra vaovao hiopana amin'izay hoe sehatry ny fanatanjahantena izay asainy ampitiavana ianareo ary hanaraka izany hatramin'ny farany.Ieraka nefa nambaran'ny mbola-tiana izay dia iresaka mahakasika ny fanampy hatrehan'ireo atleta malagasy isika ato anatin'ny fandaharana live talk amin'ity androany ity. Nisy moa teo alohaloha teo ireny resaka nitondra ady hevitra marobe teny anivon'ny tambazotra sosialy ireny mahakasika ireo atleta malagasy hanomana fifaninanana any ivelany sy ny anisan'ny ohatra amin'izany i ralisy izay atleta malagasy nisy nahitana somary olana kely tamin'ny fandehanany tany ivelany tany. Mahakasika an'izany no voaboahantsika ato anatin'ny fandaharana amin'ity androany ity. Tahaka ny mahazatra dia hisy ny fanarahana horonan-tsary fanadihadiana, hisy ihany koa ny fandraisana vahiny izay mifanaraka amin'ny lohahevitra mazava ho azy. Nomena sehatra manokana izay hoe tontolon'ny fanatanjahantena izay satria maro tokoa ny atleta malagasy izay hoe misongadina ary mamiratra amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena izay. Isan'izany ity atleta eo amin'ny taranja trail ity izay niarany tafatafa taminay mitondra ny fanazavana mahakasika izay. Ndeo alantsika vetrany. Isan'ny firenena mamiratra amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena i Madagasikara. Tsy vitsy ireo tanora malagasy misongadina amin'ny taranja samihafa izay mitondra avo ny voninahim-pirenena. Isan'ireo atleta malagasy fanta-daza eo amin'ny taranja trail i Alvin. Efa maro ny fifaninanana iraisam-pirenena nandraisany anjara izay nahazoany traikefa sy tombotsoa ihany koa. Ny anarako avitra ny antahirinirina izany fa Alvin moa nahafantaran'ny olona anao amin'ny resaka sehatra ny trail. Trail nataoko izany hoe trail dia hazakazaka anaty natiora, misy fiakarana, misy fidinana, misy tendrombohitra be sy ny sisa. Efa maro, efa betsaka nisy ny teto-toerana, nisy ny tany ivelany. Raha hiteny fotsiny ny teto-toerana efa nanao ny top, TCS, isalo, ampefy sy ny sisa ny sisa. Ankoatr'izay ny tany ivelany efa nanao ITMB, efa nanao ihany koa ny Grand Raid dia efa tany Maurice koa efa nandeha. Anisany mbola olana goavana hatrehan'ireo atleta malagasy anefa ny tsy fahampiany enti-manana, indrindra ny fanohanana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana any ivelany. Ho an'ny Alvin manokana izao, sady miasa no mihazakazaka hoy izy, tsy mbola nisy kosa ny fanohanana na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny federasiona raha ny fanehoan-kevitra. Ny tady fanohanana na sponsor hoy izy no nahafahana kany ivelany. Ny tena olana zany efa ny tenako toy ihany ny enti-manana. Enti-manana zany tena hitako hoe olana ho an'ny atleta. Indrindra raha resaka trail manokana ny tenako satria ny trail dia mila zavatra be dia be, mila matériel be dia be toy ny kiraro, kitapo sy ny sisa sy ny sisa. Indrindra raha hoe na compétition any ivelany izany na resaka matériel obligatoire na resaka déplacement dia ilana be zany. Hatreto aloha mbola tsisy ny hoe avy any amin'ny fanjakana na fédération fa rehefa manao compétition any ivelany tsy maintsy mitady sponsor. Zay zao nafahako nandeha tany ivelany fa tsy afaka mandeha irery ary tsy vita irery hoe hiato tena zany raha vao mifoha mandeha any ivelany na ny eto koa ary fa presque miato tena foana na misy andreo sponsor maromaro ireo zay vao afaka manao zavatra fa fanjakana sy ny fédération aloha raha miresaka trail mbola tsy nisy. Tsy ny fanatanjahantena iombonana ihany fa anisany mampisongadina ny Madagasikara ihany koa ny fanatanjahantena samirery hoy Alvin. Ary mitondra avo ny anaran'i Madagasikara ny fandraisana anjara any ivelany. Lahara-pahamehana hoy izy ny tokony hijerena manokana ireo atleta malagasy. Tena matanjaka ary tena miavaka, manana mampiavaka azy mihitsy ny atleta gasy eo amin'ny resaka tanjaka. Fa efa niteniko teo foana hoe eo amin'ilay resaka expérience mivoaka ny ivelany ny tsapo kely fa tena matanjaka. Tena misy fotoana zao rehefa na tsy eo amin'ny resaka hazakazaka fotsiny teneniko fa rehefa sport individuel rehetra rehetra fa tsy hita ilay izy.
fa mila velarina tsara zany ilay izy dia raha reo no misy manohana dia lasa lavitra ny atleta malagasy. Ny hafatra angambany dia tsara ny sport indrindra ny sport individuel mba tsara koa mba jerena akaiky dia mba tsara tohanana ny mpanao atleta malagasy. Na eo azy izay fivoaran'ny atleta malagasy izay dia tsikaritra anisany sakana lehibe tsy ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fifaninanana any ivelany ny fahasarotan'ny fikarakarana taratasy eto amin'ny firenena. Ny fandaharana moa dia mampafantatra mizara torohevitra isan-karazany ka manodidina izay fanamby atrehan'ireo atleta malagasy izay no ivony resadresaka iarahana amin'ireo vahiny izay nasaina ho an'ny androany. Efa niresaka an'izay vahiny izay ihany mbola tiana dia tonga dia ho arositsika avy hatrany ary ireo vahiny araka hitafatafa amintsika ato anatin'ny fandaharana Live Talk androany izay tena hoe ao anatin'izay sehatra izay mihitsy moa izy ireo. Avy ato akavanako ato misy ny Ralisy Nirina Marta, Ralisy efa tsy izoviana amintsika rehetra intsony mpanao atletisme moa zany. Avy atsakaiky mbola tiana kosa misy ny Rakoto Mandimbrado, bodybuilder, champion du monde 2025 miarahaba anareo dia mankasitraka sady nanaiko asaina ato anatin'ny fandaharana ary. Faly miarahaba ny mpanaraka ny Live Talk rehetra ato amin'ny Jumilina dia miarahaba anareo rovavy ihany koa, miarahaba ny Ralisy coach Rado ihany moa ny athlète bodybuilding champion du monde 2025 eo voalaza teo. Miarahaba mpanolotra fandaharana dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano dia miarahaba ny radio ihany koa. Anisany hoe tena voasokajy ao anatin'ny ireo atleta malagasy moa ianareo nataonay vahiny ato anatin'ny fandaharana androany izany hoe afaka tena mizara izay atrekefanananareo sy milaza izay etaponareo ihany koa ao ato anatin'ity fandaharana ity. Voatombokantsika amin'ny coach Rado angambany hoe misy izay hoe fanamby aloha hevitra atao anatin'ny fandaharana izay. Inona ny tena hoe fanamby zany tianao hotratrarina ao anatin'io tontolo misy anao io? Voalohany indrindra moa dia amin'ny atleta bodybuilding zany hoe izay nitaranja voiziko dia manana tanjona angambany hoe tena farany goavana zany dia no tonga zany hoe professionnel ao anatin'ilay taranja. Zany hoe ny compétition nataoko teo resaka mba hoe hiprésenter any Madagasikara zany hisolo-tenany Madagasikara erak'izao tontolo izao. Fa misy kosa azafady ny sehatra professionnel izay azahoana ilay atao hoe carte pro dia zany hoe professionnel zany lasa asanao ilay izy. Izay zany no tena tanjona ao anatin'ny tanjoko zany goavana be ahazoana an'izay carte professionnel izay. Mbola misy dingana maromaro izay vao tonga amin'izay ary hisehatra amin'ilay atao hoe fifaninanana Olympia. Mister Olympia zany no faratapo indrindra angamba raha amin'ny atleta manao resaka bodybuilding dia tsisy tsy maniry tonga amin'izany hoe sehatra Olympia zany no ohatry ny mondial. Ny tenenana anazy angamba hoe raha amin'ny football izy dia ohatry ny karazana hoe mondial. Faratapony amin'ny taranja ataonay dia izay zany no objectif farany ambony indrindra. Ho an'ny Ralisy misy anampiana mahakasika an'izay hoe fanamby tratrarinao anatin'ny taranja misy anao izay. I Ralisy Nirina Marta izay ahafantaran'olona maro hoe Ralisy, mpanao 1500 mètres sy 800 mètres 3000 mètres steeple. Ny fanamby tiako tratrarina dia mba handray anjara amin'izany championnat du monde izany amin'ny taranja fototra atletisme. Nefa misy dingana maromaro tokony arahana vao tonga amin'izany. Eo ny entraînement, resaka sakafo sy ny médicament, resaka fahasalamana ihany koa,
ary ny fanomanantena amin'ny fandraisana anjara amin'ny compétition. Nareo no moa no tonga n'izao toerana izao mety hoe nisy dingana maromaro nolalovanà izay vao hoe tonga nareo mbola tsy eo amin'ilay tanjona tiana hotratrarina dia nisy dingana maromaro ihany vao tonga tamin'ny sehatra ohatr'izao. Inona no tena hoe nanano sarotra tao anatin'izany? Inona ahoana no nanombohana? Izaho moa izany nanomboka resaka sport aloha izany mbola kely dia efa tia manao fanatanjahantena, fa nidirako voalohany tao amin'ny resaka hoe musculation tamin'ny 2015. Musculation fotsiny resahako aloha eto, mbola hoe tsy nanao resaka compétition. Dia tamin'izany mbola tena hoe salle ghetto moa filazan'ny olona anazy, izany hoe ilay salle any pariparty ilay dimanjato malaza be amin'izao moa hoe Ratsiraka. Dia salle mbola tena hoe tsisy hoe matériel hoe luxe be ohatran'ilay salle de sport amin'izao intsony izany. Amin'izao ny ankamaroan'ny salle de sport mantsy tena efa mivoatra be, dia efa plutôt commercial ilay izy, dia lasa tena manenjika an'ilay hoe qualité ny olona amin'izao. Fa izay tena mbola niainga tany amin'ny hoe salle mbola roanjato mikotrana izay tianao ialanao. Fa amin'izao ianao raha ohatra hoe manao an'izany izay tianao ialanao izany amin'ny salle misy efa tamin'ny million. Izay ny atombohana. Dia à partir ny teo mbola tsy nananeritreritra hoe hanao an'izany compétition izany aloha voalohany, fa kotrana fotsiny izany dia hoe hanangezangeza vatana satria tena kely, tena kely, tena mahita amin'izany. Dia nisy an'ilay atao hoe sport étude rugby ireny moa izany tany amin'ny sport étude moa izany tany amin'ny lycée. Dia mba tiatiana hanao hoe rugby izany dia mba hakaka vatana. Izay aloha ny départ tamin'ny voalohany. Dia en fait nanomboka 2020 eo izany tena hoe niditra ny sehatra resaka coach. Dia tao izany sady nanomana vatana ihany, nanomana vatana foana, nikotrana foana moa izany. Dia avy eo nisy compétition izay atao hoe champion de Tana tamin'ny 2022. Nanombohako nanao compétition voalohany. Dia juste hoe handray anjara fotsiny aloha tamin'izay. Tamin'izany ary tena mbola hoe na ny vola anaovanao inscription satria sady mbola nianatra teny Ankatso, na ny vola anaovana inscription raha tsisy. Normal raha atleta izany manao préparation ana compétition dia misy zavatra be dia be ilaina. Ny fanampin-tsakafo, ny sakafo, ny resaka entraînement sy sisa efa tena précis daholo. Fa tamin'izany hoe mba hoe nikotrakotrana fotsiny dia ngezangeza dia hanao compétition. Dia Kinanjo moa tamin'izay tonga dia tafiditra top 2 tamin'ilay championnat any Analamanga. Dia nahazo médaille volafotsy, dia avy eo tafiakatra voaloha faharoa fahatelo tafiakatra Madagasikara. Dia à partir an'izay amin'izay tafiakatra Madagasikara dia nahazo fahatelo. Teo amin'izay ny ohatrany hoe somary nandrisika anahy hoe mety aminahy ity taranjy ity. Ohatrany hoe karazana signe kely ho anahy zany iny hoe ianao kera izany raha hoe manana an'ilay moyen rehetrarehetra ahafahanao mivoatra amin'ilay taranja dia mety ho lasa lavitra. Dia à partir ny teo izany tena nampisy ampo anahy hoe alao rangahy atao fa rehefa manao zavatra koa dia atao tsara. Dia surtout moa ianao ilay hoe tamin'izany tena lahatra eo amin'ilay atleta efa mafimafy ianao dia hitanao hoe ilay efa maninona izany ohatr'izao dia efa maninona izy ohatr'izao. Tena hoe izaho rangahy no hiezaka mafy be dia tsy maintsy miverina mafy be. Dia ohatr'izay dia nandeha teny ny compétition dia tsy nijanona nanao compétition mihitsy efa nahazo ny titre efa maromaro ny palmarès efa azoko. Raha mbola hoe teto Madagasikara moa izany. Fa ny titre farany ambony azoko tamin'ity taona ity izany teto Madagasikara champion de Tana tamin'ny volana teo. Izany voalohany dia champion de Madagasikara ihany koa tamin'ny sokajy plus de 80 kg. Dia avy eo moa izany inona tonga na hoe lasa qualifié d'office handeha handray anjara amin'ny fifaninanana maneran-tany teo. Dia iny moa izany no palmarèsiko faratapony nahazoko an'ilay champion du monde. Ohatrohatr'izay ilay parcours raha tantaraina tsotsotra fa mbola misimisy. Tsara tsy ahivina hoe oviana moa ilay oviana dia taiza ilay fifaninanana na champion du monde anao teo firy taona firy volana teo izao mety hoe nanomananao an'izay inona ihany koa no tena nanahirana? Les championnats du monde nataoko moa izany tany Indonésie
tamin'ny 11 novembre jusqu'à 17 novembre lasa teo. Dia ny fanomanana moa zany a, fanomanana tao anatin'ilay izy tena mafy dia mafy, satria teo amin'ny ray taona teo ny tena hoe tsy nijanona nanomana zany, satria novembre tamin'ny herintaona nanomboka nanomana compétition andehanako championnat ny Analamanga sy championnat de Madagascar. Dia juste hoe nakaina kely angamba ny moi, mbola tsy tena hoe nakaina fa mba asehon'ireo laksa kely fotsiny, dia nitohy ihany zany hoe teo amin'ny ray taona teo zany nanomana fotsiny any championnat du monde iny. Mafimafy kely zany hoe manomana ray taona satria fadina daholo ny karazana sakafo zao. Fety tsisy fety tsy nanao faran'ny taona, tsisy an'izany hoe fety hoe taom-baovao zany. Même hoe raha ny tsingeritaona nahaterahako anniversaire moa zany tsy nanao fety fa tena hoe hoy izaho hoe allo atao tena hoe mifantoka 100%, tsisy an'izany hoe miaro tory zany. Efa tonga ny lera toriana dia tsy maintsy matory ianao, tsy maintsy ampy adiny 5 isan'andro ny torimaso. Ny ao anatin'izay koa ny tena nanahirana satria izay ilay izy ity sport ity anisan'ny sport tena mandany vola, tena vola. Nandritra an'izay ray taona izay tsy hay hoe ohatrinona ny lava mety vy kely fotsiny hoe ohatra ny isan'andro izay ohatrany mandany resaka sakafo fotsiny, plan resaka hoe diététique zany izay iny ilay atao hoe diety tsy maintsy arahany rehefa samy atleta anao. Dia anatin'ny fanomanana ianao misy sakafo arahanao fa tsy mihinana an'izay tianao. Dia tena eo ohatrany hoe mandany eo amin'ny 40 à 45 000 ariary minimum ianao. Dia calculer hoe mandritra ny ray taona zany ohatriny ny complément alimentaire ny fanampin-tsakafo ilay tena ilaina ireny, ny resaka vitamine sy ny sisa, dia oboan'izay zany hoe ohatrohatr'izay zany ilay dépense. En plus n'izay koa ilay nandehanaka any izay tena hoe miantso tena tanteraka zany, tena hoe en plus n'izay zany ianao dia mbola nitady hoe aiza no ahitana vola indray avy eo andehanana hoe resaka billet d'avion sy ny sisa. Nefa ny toerana alehanay lavidavitra kely hoe any Indonésia zany somary lafolafo fa rehefa hoe tena farany efa tena hoe le 11 ny compétition, le 10 marin zay vao nahita vola, tena hoe hita le vola rehetrarehetra satria akoatran'ny frais zany, ny frais na hoe billet d'avion andehananay mbola nandeha sambo zay, nandeha nakao à Singapour aloha zay nandeha avion, avy eo zay natao à Singapour indray nidina nakao à Indonésia nandeha sambo. Zay zany tafiditra anatin'ny dépense. En plus n'izay koa nisy vola nilaina tany resaka hébergement satria tena toerana hôtely nandray any tany, satria tena hoe izay daholo ny antoka an'izay. Dia ny hôtely nipetrahanay tany nandritra n'ilay une semaine mbola izay ny antoka. Mbola misy ihany koa ilay hoe zavatra hosorana amin'ny vatana ireny, ilay hoe resaka tanana ilay ilainao amin'ny compétition, tsy maintsy manao an'ireny ianao fa tsy hoe tonga dia ny vatanao fotsiny satria izay ilay norme arahana. Mbola andoavanao vola, tsy tena hoe ohatrinona ilay izy fa tena lafolafo. Dia somary teo amin'ireny zany, teo amin'ireny ny tena hoe nanano sarotra anay satria tena en plus n'ilay hoe dépense dia niampy an'ireny izay koa tena mbola hoe tsy hoe tena hoe olona hoe milliardaire be na ohatr'izany fa ohatran'ny olona rehetra ihany, fa zany hoe atleta ilay izy, atleta anao manana passion anao, manana tanjona dia hoe ndao rangahy andao dia vitaina hatramin'ny farany ilay izy. Fa tena ny aina diniko kely anankiray koa, le 17 ny compétition anay ny tapitra, dia le 19 zay nefa ny vol anay miverina, vol anay retour. Ça veut dire zany zay mbola mila niantoka hôtely 2 jours zany, mbola nakao à Singapour zay dia mbola nitady hôtely, dia mbola zany mbola vola mivoaka daholo. Dia ohatrohatr'izay ohatrohatr'izay zany le difficulté tao anatin'ilay izy. Mbola hiverenantsika resahana io izay resaka hoe ara-bola sy ny tohana ara-bola tokony ho an'ny atleta izay, fa hitodika kely atao amin'ny realisy ato hoe
lasa nalaza be raha nisy fotoana koa fanohy amin'ny resaky coach raha teo ihany zay fa nanao ahoana nanomboka tao amin'ny fahafiry-taonanao ianao nieritreretra hoe hanao an'ity atleta ity dia inona no tena hoe nanosika anao hoe ndeha hifantoka amin'ity fanatanjahantena iray ity dia tena hoe io mihitsy ve ny ataonao sa hoe manana anton'asa hafa ianao ihany koa ankoatra ny mahery renim-pianakaviana ohatr'izany. Hatreto aloha izany mbola tsy renim-pianakaviana raha lisy aho fa mbola solo. Dia ny atombohako nanao atletisme teny anivon'ny commune misy anahy commune Ambohimanarina. Izay hoe ny cousin-ko moa izany no nitarika anahy hoe manao cross isaka maraina moa izany filazan'ny ankizy anazy isaka sabotsy maraina amin'ilay mbola nianatra teny amin'ny lycée privé teny Ambohimanarina. Dia hitany teny ny effort hoe andao-ndry ampidirina manao atletisme fa mety indrindra manao atletisme izany efa tsy resy lahatra tamin'izay fotoana izay. Rehefa netony voalohany tamin'ny stadina Laribiza dia mijery ankizy maromaro mikotrana ilay atleta efa haut niveau izany dia nitsiriritra hoe raha mba izany ohatr'izao dia faly dia niezaka moa izany nanao entraînement tamin'ny sisiny tena dia avy eo nanao fifananana teny anivon'ny commune Ambohimanarina dia nahazo fahatelo aho tamin'izay dia akanjo bany azy dia vola 50 000 francs mbola betsaka moa izany tamin'izany. Dia nanomboka 2013 zany vao tena nisehatra niditra tao anaty atletisme dia ny club izay nisy anahy tamin'izany Fiezama dia nefa tsy naharesy lahatra anahy tamin'ilay Fiezama dia mivadika tao amin'ny 3FB izay ministera amin'ny fahasalamana misy anahy amin'izao. Dia nanomboka nanao entraînement mafimafy ny entraînement dia nitsoaka aloha izaho tamin'izay tsy nentina nanao mihitsy satria mafy tamiko ilay hoe entraînement isan'andro dia nitsoaka dia navadika indray ny alarobia hariva sy ny sabotsy maraina dia nitsoaka ihany satria mafy aminahy ilay entraînement. Dia nanomboka 2014 nilofo amin'izay. Nisy fotoana nanao compétition nanao 1500 mètres tamin'izay dia resy fa 7 angamba tamin'izay raha tsy diso ahy. Dia nanomboka teo aho izany kivo hoe maninona izany kagabe izany hoe maninona ny 3 premier ihany mahazo médaille fa izaho taty amin'ny laharana faha-7 tsy nahazo. Dia lasa izany nitsoaka aloha 6 mois nandeha naka saina moa izany hoe izaho angaha tsy hanao atletisme intsony fa ay tena mafy be ilay manao atletisme. Ny eritreretiko izany maivana kely ilay adversaire mihazakazaka ao nefa tena mafy amin'izareo efa manao entraînement isan'andro. Teny dia Jeux-des-Îles moa 2015 dia niezaka nandresy lahatra anahy ilay namako toy izy ny entraînement fa mety handeha Jeux-des-Îles anie ianao tao Nosy Ravavolahy Réunion izay nandehanako teo moa izany Jeux-des-Îles tamin'ny 2015 dia nanohy dia tonga tamin'ny championnat de Madagascar 2015 volana juin angamba izy izay raha tsy diso na juillet teo dia nandeha ny course izay 3000 mètres steeple spécialité ako moa izany io 3 metatra misy fefy izay misy misaoty rano moa izany ery amin'ny rivière ery misy sautoir kely misy rano dia tsy maintsy lalovanao io. Tsy salasala izany hoe ahoana izany ny fomba hisaotiko an'ity nefa ny tiako ilay izy sady manavanana anahy dia somary misalasala ianao hanitsaka le paravy moa izany paravy ilay hitsahana tsy maintsy andalovanao nefa io. Ny aty amin'ny piste moa izany afaka hoe saotisaotinao fahatany fa ny ery amin'ny rivière mila fahaizana misaoty azy satria misy fosy lalindalina mety eo amin'ny 2 mètres mahery kely eo angamba ny alalin'ilay rano. Iny foana nefa ianao vao latsaka any amin'ny rivière any amin'ny lalina any dia kotsy ianao satria misy rano ilay tsy maintsy lalovanao kotsy ianao dia mavesatra ny vatanao dia mila mahay miala an'ilay rano izany ianao. Tamin'izay fotoana izay nefa mbola tsy nahay hoe atao ahoana miala an'ilay rano na atao ahoana fa nalefa fahoany fotsiny. Dia championnat de Madagascar moa tamin'izay dia azoko ny voalohany dia nivoaka avy eo ny résultat hoe ny voalohany ihany no miparticiper Jeux-des-Îles dia nandeha nanao Jeux-des-Îles. Dia tamin'io fotoana io nanaovana Jeux-des-Îles tena tsy napoziko mihitsy satria miracle be ho anahy moa izany ilay izy sady nampalaza anahy ihany koa. Le nisy toman'ilay vazaha saina tetỳ aminahy. Izaho tsy naneritreritra ny inona fa ny eritreretiko izany hoe
nisy fotoana moa zany hoe tsy manjo atao manangana saina eny ambony podium dia za nefa tsy nafantatra hoe anisan'le hoe voasazy amin'izany Madagasikara tsy nafantatra mihitsy dia nefa nisy ny salotra teo alohako niakatra podium nisalotra an'le saina dia avy aho zany mba nitoloran'le coach izay niandraikitra natan'le saina dia nisalorana teny ambony podium nefa moa avy eo nosotomin'le madama iny le saina dia za moa zany tsy nieritreritra hoe izy nisintona anazy iny tsisy réaction ilay izy avy eo akanjo moa nisy réaction be taty Madagasikara dia lasa nalaza be aho tsy nananitreritra ninina moa koa azoko médaille d'or tamin'izay dia izay zany ny course voalohany participeko tamin'izay desila izay 3000 mètres steeple izay dia mbola nisan'ny spécialité ako amin'izao fa tato aoriana kely izay aho nanao 1500 mètres dia mbola tsy nasahy ihany koa nanao 800 mètres satria mafy ilay course 800 mètres sady course bagara no sady endurance ny vitesse tsy hitanao zany hoe atao ahoana fa tapitra ny premier 400 hiditra amin'ny dernier 400 ianao dia efa mieritreritra zany haka arrivé ianao dia tsy hitanao hoe ataonao ahoana zany ilay course satria tena mafy hoe aiza ianao ny handeha mora ianao ny adversaire-anao mandodina handeha mafy ianao matahotra no tapitra dia maître-ako moa zany isaorako be da be izay maître-ako taloha Rafeno Manga Johnson izay maître-ako taloha nampanao entraînement anahy tamin'ny 2015 2014 15 16 17 2018 aho zany tiako le 3000 mètres steeple sy 1005 dia misy moa zany maître-ako izay nandray anahy amin'izao jusqu'à zao izay maître Ravola Augustin isaorako anazy manokana moa zany izy namolavolana na aizako ny saute an'le rivière na aizako ny lona kokoa tanatin'le 3000 mètres steeple na aizako ihany koa hoe zao mifehy course 1500 mètres na aizako ihany koa hoe zao no mifehy course 800 mètres dia nanomboka sananao course bagara zany dia nanomboka niraisiny aho zany 2019 no namiratra tamin'ireo spécialité ako ireo dia misy ihany koa moa zany ny cross country izay ataonay atleta mpanao lavalava izay tsy za rery moa zany fa maro izay mandray anjara amin'io eto Antananarivo dia rehefa début saison zany ny mpanao lavalava mpanao 10 000 mètres 5 000 mètres 800 mètres 1500 mètres dia tsy maintsy mandray anjara amin'io cross country io ny atao hoe cross country zany dia course anaty lalan-dratsy izy zany rehefa fahavaratra ohatr'izao dia misy moa zany manao 2 km ho an'ny ankizy kely 4 km 6 km ary ny 8 km sy ny 10 km ho anay lehibe ho anay senior zany dia mbola natahotra ihany koa moa zany ny tena nanao an'ilay 10 km sur route hoe atao ahoana ity satria pendant 10 km ianao tsy afaka hijanona fa tsy maintsy mihazakazaka foana izay mbola isaorako manokana ihany koa ny maître-ako amin'izao izay nasahiako hoe hanao cross sur route zany fa tena natahotra zany raha ho an'ny taloha manao an'ilay sur route dia nandeha moa ny course 10 km dia niteny zany ilay maître-ko hoe atao fa vitanao io za tsy natoko tena dia vitako moa zany dia efa champion maromaro ihany koa tamin'ny cross country 10 km dia ny tena nampatahotra anahy indrindra zany dia ny semi marathon izay natao tamin'ny 2025 teo tamin'ity 2025 ity volana menga izay 25 mai anniversaire-ako mihitsy koa moa tamin'izay dia tsy nieritreritra zany satria ilay course mafimafy za tsy nanao préparation dia ilay maître-ako zany niteny anahy ihany koa hoe vitanao io fa atao za nefa tsy niomana mihitsy dia za moa tena niteny mihitsy hoe za maître ho anao soroanao amin'ny lapelina za tsy hanao 25 hectare hanao 21 km zany en plus ilay semi marathon dia para teo amin'ny stade moa zay tamin'izay fotoan'izay namakivaky an'iny seni iny niodina tany amin'ny rond-point ana Kazomanga Tsarasotra niverina tamin'ny ilany tamin'ny gara ampitany Tsarasotra alarobia ambaniloha iny amboniloha nahazo an'ny lasity nahazo an'ny voninkazo teny Ivandry nahazo ny hôtely lavabe etsy Akorondrano nahazo ana Akorondrano amin'izay Jesosy Mamonjy nivoaka tamin'ny route mivoaka makany Akazomanga iny niodina tamin'ny rond-point ana Akazomanga miverina tamin'iny ampita iny ihany miverina tamin'ny Jesosy Mamonjy nahazo mivoaka tany Amasay Ambomahitsy zany rond-point miverina niodina nahazo ny stade-na Larobia
dia za aloha tena tsy nieritreritra mihitsy hoe ho azoko ilay voalohany fa nataoko fotsiny hoe efa hoany ilay course ny maître koa moa no teny hoe mba 3 premier ianao farafaharatsiny farafa tsy mety nefa tsy ho vitako mihitsy hoe za zany zatra manao an'ilay course 10 kilomètre hoe ho tapitra ny 10 kilomètre dia ho ataoko aiza ilay 11 kilomètre ambiny ny toy ihany moa zany ilay izy dia vita soma tsara ihany dia azoko ny voalohany tamin'ny 21 kilomètre dia après an'izay nanao préparation na sur piste zany izay mbola tsy naposianiko hoe nandraisako anjara tamin'ity mitinina satria za tsy nahafantatra hoe anjay anjara amin'ity mitinina La Réunion ity fa ny championne titre izay azoko tamin'ny championnat de Madagascar nataonay tamin'ny volana septembre teo no nafahako nandray anjara tamin'ity mitinina La Réunion ity dia aleo aloha zany hazavaina ho an'ilay olona nyteny hoe tokony hisy test fa manino ndralisy no lasa nandeha nanao mitinina hazavaiko eto zany fa izay championne rehetra tamin'ny 2025 teo izay compétition natrehana teto tamin'ny stadina Larbi no mandeha miparticiper amin'ilay mitinina dia anisan'izay zany no tenako tamin'ny 500 metatra dia course telo zany nataoko tamin'ny championnat de Madagascar io nandeha ny 1500 mètres ny Azoma ny 800 mètres ny Sabotsy ary ny 5000 mètres ny Lahady dia ny tena tsy natokisako tena zany ilay 5000 mètres satria ilay 800 mètres sy 1500 mètres efa fatao fa ilay 5000 mètres izay 12 tours et demi ao amin'ny stadina Larbi tsy natokisako tena ny mètreko zany no teny hoe atao fa vitanao io nefa ny adversaire efa tena matanjaka amin'ilay 5000 mètres dia natahotra ihany moa zany tena fa ilay izy koa sady course bagara dia nanaraka teny ihany dia enfin vita ilay izy dia tafavoaka championne ihany. Ie hitodika eto amin'ny coach indray hoe inona no mety hoe tombony na fiovana tsapanao taorian'izay hoe na champion anao teo amin'ity taranja bodybuilding ity izay. Ie ilay hoe amin'ny champion du monde na champion du monde ana izy moa zany ohatrany hoe karazana ohatrany hoe eny za moa zany tena hoe matoa ianao andeha hanao compétition any dia matoky tena hoe nisy nanao nisy ezaka vitanao tao nanao an'izay maximum vita fa ohatrany hoe tampoka be ihany koa ilay résultat hoe tonga dia champion de Madagascar champion du monde azafady dia ohatrany hoe ny zavatra hoe hitako hoe niova angamba ny resaka hoe inona moa zany resaka laza ny autorité izany hoe lasa fantapantatry ny olona kokoa ianao matoky anao kokoa zany ny olona hoe normalement za coach dia fiheziko ilay zavatra ataoko dia ny resaka client sy ny sisa kokoa ihany koa vao may matoky anao dia ny expérience ihany koa moa zany ny tena hoe anisan'ny tsoahako tamin'ny champion du monde iny satria ho anahy ny expérience satria tsy ny faratapy mbola ataoko fa mbola misy zavatra tiako atao goavana kokoa ao aoriana dia izay ilay izy hoe nisan'ny miova ihany koa zany dia nahazahoako aho expérience indray teo amin'ny sehatra international. Ho anareo mianadahy ity fantaniako manaraka ity anisan'ny olana foana sy miteraka resabe foana ny fandehanan'ny atleta malagasy mivoaka ny ivelany manatrika ireo karazana fifananana na ireo hoe fifananana iraisam-pirenena sy ohatr'izany. Aiza zany ny tena hoe olana fototra raha fijerinareo anazy manokana hoe avy amin'ny fédération ve sa hoe inona zany no tokony atao hamahana izay olona izay satria miverimberina foana ilay izy matetika ihany koa lasa mety hoe mety hitarika stress ho anareo hiatrika an'ilay fifaninanana koa ilay izy ao anatin'izay. Afaka samy ambaninareo tsy haiko tena disy ny ambany volona izy. Ho anahy manokana aloha zany ny tena hoe hitako olana isan-taona moa zany dia matetika ny eo amin'ny taranjany aloha ny hitako voalohany dia verimberina foana ilay hoe tsy mamoaka vola ny ministera, tsisy vola tonga ao aminay dia
ao amin'ny fédération anay dia izany hoe tsy afaka manampy anay zany izy manohana anay ho an'ny mety hoe dépense na zavatra ilainay andehanana champion du monde. Dia zavatra izay tsy karotrako satria presque ny fanatanjahantena eto Madagasikara dia misy problème foana amina resaka hoe isaky ny andeha hivoaka dia hoe hianto-tena foana. Dia ohatran'ny anay zao dia hoe tena hoe niandry dia mbola tsisy vola mivoaka fa izay manana frais ihany no mandeha. Dia en fait ianao miomana nefa dia tsy maintsy lasa hoe le vola le fanomanana ataonao zany ny veran-javony fotsiny ve, satria vola koa ny lany tao anatin'ilay izy dia nazavaiko tamin'ny voalohany teo, dia lasa tsy maintsy hoe mirisika ianao zany satria ohatran'ny hoe izay ilay hoe mihempotra ohatran'ny hoe androsana mantiray be hempotra mantireny be tsy hitanao intsony izay ho raisina amin'ilay izy. Dia en fait ilay izy tena lasa voatery zany izy lasa hiteny an'ity zavatra ity hoe lasa mahakivy an'ilay atleta malagasy ilay izy, surtout ho anay manao resaka hoe individuel aty. Hitako kokoa zany tena hoe hitako misongadina kokoa eto Madagasikara ny resaka sport collectif mialatsiny fa hitenan'izay hoe ny resaka foot, ny resaka basket sy ny sisa ohatran'ny hoe lasa diso hoany loatra zany ilay resaka tsy haiko hoe misy tsy fifandanjana avy eo amin'ilay fitantanana ny vola ny ao amin'ny ministera sa hoe ahoana fa ny azonay moa izay moa zany tsy dia afaka hoe tonga dia miresaka direct amin'ny ministera ohatr'izany fa tsy maintsy avy amin'ny fédération anay no manome vaovao. Fédération anay miteny hoe tsisy vola mivoaka avy any amin'ny ministera dia tsy afaka anona fa izay tsy zavatra tsy normal mihitsy ilay satria raha ny tokony ho izy tokony hoe misy budget avy any amin'ny fanjakana hoe alefa isaky ny ministera dia ministera indray mizara an'iny isaky ny fédération. Dia ahoana moa zany ny anay no tsisy mihitsy nefa en fait ny sport ataonay tamin'ity moa izy vao tena hoe somary nalaza sy fantatry ny olona satria nisy an'iny hoe titre azony iny hoe champion du monde fa izay isa-taona dia mitondra vokatra foana ary tena eo amin'ny sehatra international ny resahana eto fa tsy hoe championnat tsotsotra fotsiny ilay izy na hoe Europe fa tena international. Dia lasa mahakivy an'ilay atleta zany ilay tsy hitan'ilay atleta hoe aiza no atao isolo tena Madagasikara ianao nefa ilay firenenao raha tsy manohana anao dia ahoana zany ataonao amin'izany lasa na ianao raha manana eritreritra hoe bon aleo zany rehefa tsy manohana izy dia aleo zany samy mijery ny tena. Dia izy zany hitako tena olana hoe ilay famatsiam-bolanay zany satria tena andeha hivoaka zany tsy mila voly zany fa tsy hoe vitavita inona fotsiny ohatra hoe miresa-bola fa mila voly zany ny resaka financement tena zavatra important amin'ny resaka sport surtout hoe resaka sehatra international foana ny averiko eto. Anapipikely amin'ny tenin'ny rado dia tena ilaina zany ilay fanohanana avy amin'ny ministera izay endreketan'ny sport rehetra eto Madagasikara. Tena marina ny tenin'ny rado satria tsy ny sport collectif irery no atao hoe sport eto Madagasikara fa misy ihany koa ny individuel izay ho anay manokana ho anay taranja fototra atletisme zany tena hoe fototra mihitsy dia hatreto moa zany dia manao antsoava amin'ny fanjakana foana hoe mba jereo ilay sport individuel fa tsy ny collectif ihany. Dia préparation moa zany tena mafy mihitsy aloha ny tsirairay fa tsy hoe mora satria mianto teny ianao na resaka sakafo na resaka fanafody amin'ny antsondrato na resaka matériel anaovanao dia tena mianto teny. Dia izay ngamba ny azoko tenenina. Marobe moa ny hoe fandaniana nolazain'ny rado teo tany am-piandohana misy hoe andrasanao manokana ve zany amin'izao manoloan'izay hoe fandaniana tany amin'ny fifananana atrehanao izay? Matetika moa isa-taona sanatria azafady mialatsiny ny rahalahy fitiavana Mikael manona ny anarany izay koa moa mifankalala ihany mety hoe tsisy olana aminazy ohatran'ny tamin'ny fitiavana Mikael ireny zao ohatra izao ataoko ohatra ilay izy fa tsy handray fa tsy hoe atao mitovy amin'ilay izy ohatrany andraisana ohatrany izy izao dia mena nahazo champion du monde izy tamin'ny fédération nataony
mena ihany koa izy ohatra ny hoe valoka sasarana ve ny filazan'izay sa inona dia izay tsy mangataka an'izay zany zay fa au moins zany a ny dépensenay zany dépensenay izay lany-tany satria firenena le en jeu teo fa tsy ny tenany manokana au moins zany izay zany nangatahanay hoe farafa tsy mahita zany champion du monde le resaka eto farafa tsy mahita zay dia mba miangavy a na au moins izay dépense mba laninay re mba honera satria izay dia mbola tanora mbola miary en plus n'izay zay mbola eritreritra no lasa lavitra amin'io taranjo io karaha zao ve zay ny hoe lasa hidira-trosa ohatra le niteneniko tamin'ny voalohany teo amin'le hitondranan'le anaran'le voninahitra le firenena dia mokivy ihany zay farany fa au moins zany zay efa iny moa zany le lesoka teo hoe le tsisy fanohanana iny a dia ahafahana mba rattraper an'izay zany manenjika an'izay zavatra zay a dia ny zavatra mba angatahanay a mba hoe remboursena zany le izy be da be ny zavatra lalaoviny atao ny resaka fahasalamanay amin'ny mataranja bodybuilding dia tena misy zavatra be da be ao fa tsy ho teneny eto moa zany fa fahasalamanay lalaoviny ao anatin'le izy ny ainay reraka ny sisa fa nataonay Madagasikara zany iny titre iny dia zay zany le izy hoe ny angatahanay zany a mba jereo zay izay iza moa zany tsy hainay intsony hoe iza no afaka hitarainanay amin'le izy fa izay tompona andraikitra amin'izay zavatra izay. Amin'izao zany inona no mety hoe fifananana omanina sy hatrehana indray ho anareo mianadahy ato dia manao ahoana indray ny fanomanana hiatrehana an'izany? Ho an'ny realisy manokana mbola tsindriky kely zany le teny raha teo aloha zay zany dia tsy ampy ny atletisme manokana tsy ampy compétition à l'extérieur mihitsy dia lasa manansarotra be ianao rehefa le mandeha makany satria tena tsisy mihitsy moa zany zay nefa izay atletisme tena be fivoahana indrindra amin'ny sport rehetra dia nefa izay tsy ampy an'izay compétition à l'extérieur zay surtout ny mpanao lavalava tsy ho anahy rery moa zany fa ho an'ny namako rehetra izay mpanao lavalava ohatrana fa tsy ho anahy rery ny antsoava-toka eto hoe mba miangavy re mba asiana le compétition à l'extérieur mba alefa mivoaka foana zay mba afaka mifandona amin'le olona mafy satria maivana zany tsika par rapport an'le olona any ho an'ny atletisme aloha hatreto tsy hoe tsisy dika moa zany fa tsy mahatratra an'le performance tokony ho tratrarina mihitsy zany raha tsy mifandona amin'le olona mafy satria ilainy izay dia ny tanjona moa zany ny omanina amin'izao indray zany ny cross country aloha ho an'ny manokana manomboka amin'ny janvier iny dia ny 10 kilomètres dia eo ihany koa ny compétition sur piste izay omanina ny Jeux des Îles izay miandry amin'ny 2027 izao ny olona zany efa manomankomana be an'le Jeux des Îles efa mipetrapetraka ny azy fa ny etsika eto Madagasikara zany mbola tsy fantatra hoe ahoana fa mandray anjara fotsiny no fantatra dia izay. Ho anahy manokana ny vinavina ao anatin'ny resaka hoe taranja sy voiziko alefa nanjavaiko tamin'ny voalohany teo misy an'ilay atao hoe carte pro zay carte professionnelle io carte pro io ny olana amin'io zany tsisy an'io io zany fédération hafa le championnat du monde nataoko teo fa io fédération privé zany io zany hoe le olona manokana no mandeha fa tsy ho amin'ny firenena indray dia io nefa ny manana ny safidiny ihany izy hoe hitondra ny loko Madagasikara ve izy hivoaka any sa izy manokana andeha ho ataony ihany ohatra nataon'le rahalahy isan'ny sisa le vao tonga teo zany avy nanao compétition tao Johannesburg tao Afrique du Sud na izay tena tsara dia tsara ny vokatra zany hoe ohatran'ny zareo zao voaka teo izy tena hoe team Madagasikara dia ohatr'izay ihany le izy hoe iny zany no tanjoko manaraka fa mafimafy ny anitrehana an'izay tsy maintsy mivoaka any satria le fédération tsisy eto ahafahako mahatonga professionnel dia tsy maintsy mivoaka any dia nefa n'izay miankina amin'izay fahafahanao ihany satria ny eto am-pelantanana moa zany dia efa manify dia mbola tsy haino amin'ny herintaona hoe ahoana hoe avitan'io ihany ve sa ahoana fa dia izay aloha ny tanjona aloha dia hita eo ny sohita.
Mety misy olona na hoe tanora mijery antsika amin'izao fotoana izao maniry ho lasa toa anareo mianadahy ny orinany handray anjara amin'ny fifaninanana any ivelany inona no mety hoe torohevitra afaka zarainareo azy. Ralisy ny teny. Torohevitra angamba dia tsotra. Ny raha ho an'ilay tanora mijery anahy hoe te hanao atletisme mitsiririitra hoe sambatra ralisy, afaka manao an'izay ihany koa na rehefa mila finiavana be ilay manao an'ilay atletisme, tena mila finiavana, mila mahafohy fotoana, mila mahafohy rehetrarehetra eny na dia mifandehananao mibalabala miaraka amin'ny namana aloha tonga dia tsy olonety, mila fohinao izany satria mila manao entraînement dia fantan'ny entraînement. Dia mila manaraka an'izay tenin'ny coach ihany koa ny sakafo, be dia be koa ny zavatra fadifadiana izany amin'ilay resaka sakafo satria ohatranà mantsy izany izao raha ohatra hoe mihazakazaka surpoids be loatra dia mavesatra satria mila maivamaivana ho an'ilay mpanao lavalava, mahia kely ohatrana ohatra izao koa ilay mpanao lavalava fa tsy matavitavy. Zay. Ho anahy manokana izany surtout hoe ho amin'ny sport rehetrarehetra fa izany hoe sy mianko ny anahy hoe izany hoe ho an'ny tanora izay te ho lasa mampianina te mba hoe iny compétition ataoko iny dia anisan'ny tao anatin'ny taranjanay dia nanaitra ny ambom-pony tanora sy boakely rehetrarehetra hoe satria mantsy efa aman-taona maromaro Madagasikara niezaka naka an'izay fifaninanana maneran-tany izay fa izay tsika vao nahazo. Dia haika ilay izy kay possible ilay zavatra. Possible ilay zavatra hoe arahana ezaka dia arahana discipline ny ao anatin'ity sport ity moa izany, surtout hoe bodybuilding ho anahy ny teny filamatra dia resaka hoe discipline aloha voalohany indrindra, fifehezanao tena amin'ny rehetrarehetra, ny patience, tsy bodybuilding rery ngamba ny voafehan'izay teny izay fa zavatra atao rehetrarehetra na fiainana andavanandro dia izay foana mila petraka hoe mila manana tanjona aloha. Izay ilay hoe afaka manonofy izy tompoko lahatra Andrianao izay hoe afaka manonofy ianao fa aza variana matory. Izay ngamba no hamehezako anazy. Izay ihany koa angamba no hamaranantsika ny fandaharana raha tsy misy hoe tianareo hamafisina intsony ianareo mianadahy sa hoe mbola misy ho tenena kely angambany ho an'ilay miparticiper tamin'ny mitinina Lareunion teo dia misaotra be dia be amin'ireo mpanomanana rehetrarehetra, tsy ho tononoko eto moa izany ny anarana fa izay nanomanana rehetrarehetra nahafahako nandeha niatrika an'ilay mitinina Lareunion dia tena mankasitraka be dia be dia misaotra fa tsy voavaliko ny soa nataonareo anahy, hovaliana raha mahatsiaro. Fantaniana kely nitikitika ambany hoe nanahoana fitaitainanao tamin'ireny dia farany teo ireny hoe efa tonga teny Ivato nefa mbola olana indray ny piesy ny karazany ahoana. Ho an'ny tenako manokana moa izany tena nitainitaina, tena nalahelo ary tena ranomaso satria efa tonga teny Ivato ianao vao hoe tsy mandeha. Dia niezaka ny nampiony tena moa izany efa tsy nanantena intsony ho lasa ny Azoma. Dia isaorako indrindra an'ilay nanasana tany La Réunion, ligan'ny La Réunion izay nandefa nibieko naketo, nahafahako miparticiper indray an'ilay mitinina fa tena mafy ho anahy izany ilay hoe tsy lasa efa tena hoe tonga eny Ivato ianao, efa andanja entana ianao vao hoe tsy mandeha. Mafy tamiko ireny. Moko moa izany be dia be ilay stress za efa tsy mahatoky tena intsony hoe handeha ny Zoma. Dia nefa ny malagasy iray manontolo ho an-Moscou, alefa ralisy sisy fiafarany nefa ilay stress niainako tena mafy. Niezaka ihany moa izany nanamboatra moral dia ireny moa ny vokatra netiko teto. Tsy faharoa araka ny hitan'ny olona izany na ny anjera izany, tsy faharoa araka ny hitan'ny olona, faharoa araka ny hitan'ny olona fa fahatelo no laharana nisy anahy tamin'ny 1500 mètres izay nataoko. Ary fahatelo ihany koa izahay tamin'ny relais mixte lahy sy vavy, roa lahy roa vavy moa izany nanao an'ilay relais mixte dia fahatelo ihany koa. Izay izany dia faly izany fa nitondra vokatra no teto fa tsy maty vavany, izay ngamba ny azoko ambara.
dia misaotra betsaka amin'ny mpanolotra fandarana. Ny hirariana moa izany dia janona tamin'iny izay olana izay fa mba hoe hovaovà amin'izay tsy hisy tahaka an'ireny intsony izany amin'ny manaraka e. Izay izany no hirariana, antenaina ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana fa nandray ny izay tandrify azy avy na hampita ihany koa any amin'ireo tompon'andraikitra izay misehatra eo amin'ny ivon'izay fanatanjahantena izay eto Madagasikara. Tsy ho an'ny fanatanjahantena n'izy mianadahy ireto ihany fa ho an'ny rehetrarehetra mbola misy ambary saky teny kely fotsiny hoe ite hisaotra an'ireo nanohana ana ihany koa zany satria tena hoe ezaka anay taty ambadika daholo no navitanana nandehananay tany dia ireo mpanohana rehetrarehetra ny namana ny vadiko izay mitotototo isan'andro raha tena hoe nanome motivation ana fa raha tsy izany efa tena efa hoe tsy handeha aloha hijanona raha angamba tsisy intsony ilay vola dia hoe hijanona fa misaotra anareo teo foana dia hery be ho ana sy manome motivation ana foana zany ny fanohananareo ana hoe aika mbola misy olona afaka manampy foana na dia hoe mandeha irery ary dia mankasitraka be. Izay ngamba no azoko tenenina farany. Ie, ao anatin'ny hoe fanomanana ho an'ireo zandry izay mieritreritra ny hanaraka izay lalana izay ihany koa moa izay teny nambarana izy mianadahy reto teo izay fampiomanana anareo sahady ohatr'izay izany miandry anareo raha ohatra ka hiditra amin'izay sehatra izay ianareo izay ihany koa no namarana ny fandarana Left Talk androany mampanantena lohahevitra vaovao indray izay amin'ny heriny tahaka izao. Ie, mamerina ny fankasitrana anareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana Left Talk. Ankasitrana ihany koa isika ny atokantrano na ianareo izay manaraka mivantana nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Manome fotoana ho anareo ho amin'ny manaraka indray. Bye bye.